voalohan'ny volana avril taona 2024. Evanjely masina nosoratan'ny Masina Matio, nalaina tao amin'ny toko 420 ny andininy 420 hatramin'ny 520. Ny zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratana azy, kanefa loza ho an'izay olona madika azy. Tamin'izany andro izany, nandeha ny anankiray tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota, nakany amin'ny lohandoha ampisorona ka nanao taminy hoe, omenareo ohatrinao dia tolotra anareo izy. Dia nanisa farantsakely 30 ho azy izy ireo. Hatramin'izay dia nikendry izay hamadika azy izy, ary tamin'ny andro voalohany fihinanana ny azima dia nanantona ny Jesosy ny mpianany ka nanao hoe, aiza no tianao amboaranay hinananao ny Paka? Dia hoy Jesosy taminy, makanesa any amin'ny tanàna ao amin'ny ndranona ka lazao aminy hoe, hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoan'androko ka hanao ny Paka ato aminao aho sy ny mpianatro. Nanao araka izay nasain'i Jesosy nataony ny mpianatra ka nanamboatra ny Paka. Noho ny hariva ny andro dia nipetraka nihinana izy mba amin'ny mpianany 12 lahy. Teo am-pihinanana dia hoy izy, lazaiko marina aminareo fa ny anankiray aminareo hamadika. Nalahelo mafy izy ireo ka samy nanontany hoe, moa izao va izany tompoko? Dia namaly izy ka nanao hoe, izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao an-dovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratana azy, kanefa loza ho an'izay olona hamadika ny zanak'olona. Tsara ho azy ny tsy teraka. Dia mba niteny Jodasy ilay namadika azy nanao hoe, Raby, moa izao va izany? Ka novaliany hoe, voalazanao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderany ho anao, Ray Kristy.